Fantage fa andriamatonina Evra Oldina izay filohan'ny antoko fafisainky moa no vahiny ny fandaharana l'actualité amin'ny alahady ho avy izao izay manomboka amin'ny valora sy sasany arahanao eto amin'ny fahitalavitra matv hisongadina amin'izany moa ny fisadresana ny raharaham-pirenena sy ny sosikevitra samihafa atolotra ity mpanao politika ity ao anatin'ny famahana ny krizy. Nisy ny ezaka fampihavanana sy fampifanantonana ireo mpanao politika mpifanandrina izay efa natomboka hoy ny Révérend Ndrianalijohn Anrdiamanampy antsoina hoe Satrobory ihany koa ho an'ity mpikambana ao anatin'ny fampihavanana ity dia tokony omena fahefana feno ny praiminisitra Omer Beriziky amin'ny fanatanterahana tondrozotra sy ahafahana mamarana aingana izao tetezamita sy krizy izao. Nanao fanadihadiana kosa ilova Ramanantsoa sy mamy Rasoanaivo. Raha ny ezaka ny tenanay tamin'ny fampihavanana any président Révérend sy ny Ndrianalijohn tamin'ny taratasy nalefanay tamin'ny herintaona dia nanantena zay tamin'ireo fionana maro samihafa na tany Seychelles na tany Afrika dia no heverinay fa no heveriko manokana aloha hoe fa hiravina ary dia ho afaka amin'ny fatorana ny voaka malagasy zay lasa karazana otage tsy hita izay filaza zany fa dia hoe mijaly le voaka maro nisy ny voaka madinika aminay dia noeritreritray fa hivahany ny raharaha na izany atsany aza dia mbola tsy maty zany fanantenana izany raha natao ny fionana teo amin'izy hoe hisy fionan'izy ireo tany Dar es Salaam dia iny moa dia ny anankiray tsy tonga dia Ndrianalijohn tsy tonga tany président Révérend tonga tany dia amin'izao fotoana zao dia hoe misy indray le resaka tsy le tsofina fa hoe ho any hiverinany indray fa androny ka satria avy any Dar es Salaam izy Ndrianalijohn dia lasa tany Paris indray dia tsy fantatra hoe ina moa natao tany tsy fantatra fa atao rendray amin'izao fotoana zao fa atao hiverina any Dar es Salaam izy ka rehefa natao ny tondrozotra dia tsy nisy afa-tsy Omer Beriziky no nasa ny teny fa io ny patronko tena tsy nisalasala izy zay resaka zay natenainay fa hoe toy natao tamin'ny andro ny praiminisitra Razanamasy maninona tsy mena fahefana feno io fanatanterahana io satria ny fitondrana transition na fitrazamita dia tsy tokony hanao zavatra hafa ivela ny fanomanana fividianana zay vahany vahaolana amin'ny fividianana amin'ny famahanana ny krizy ka tenanay zany dia nilaza hoe meo azy ny praiminisitra Omer Beriziky ny fahefana feno hazo manatanteraka io fividianana io izy moa dia niteny an'le hoe niny kama irahantsika na dehibe no nanakina azy za kosa dia nidera ny fahendreny président Révérend satria tonga dia nilaza izy hoe raha fa zay no asoa tombontsom-pirenena ambony firenena dia zaho tsy hilatsaka ary dia nanantena fa hanaradia azy ny Ndrianalijohn